gasy rakoto. Ny tantara eto amin'ny Record FM. Record FM manolotra anao izao. Varavarana fahaenina, fizarana faharoa. Nosoratana zanabary Anglalo Joséphine. Saoly Rakotona Nahary, Balsama, Nirina, Oloravaka ary Naomi no anome aina ny tantara. Nandray feo Dezy, nanatotosa miaro fy. Varavarana fahaenina, Moramora midiko amin'ny lasavatra indray felana. Raha zao no hita mampamilonao sy ngamba dia asa. Felana, enao ve le fanazavana lesona nataoko teo? Felana, makanesa ianao aty. Fa manina ianao tsy mifantoka amin'ny fianarana tao e. Fa inona mampitomany ianao eo? Betsaka ny zavatra mampiasa saina madama. Tahaka ny andro Saoly nentin'ireny olona ireny. Tsy fantatra hoe ataon'inona. Dia toy izany koa ve zany ny azo any rehetra eto? Manginy fotsiny ireo ankizy marary rehefa ho faty terepotsiny ao ambany. Zao nataoko anao ry felana. Aza miasa saina be amin'ny zavatra tsy takatry ny sainao ianao. Ary aza miresaka na miseho mahalala an'izany akory. Mivavara mino an'Andriamanitra ianao dia izay. Fa tiako fantatra ry madame Ione hoe ina marina ny tena toerana misy anao ato. Miray saina madame Eleonore sy ireo sisy ireo koa ve ianao? Tomba tsara fanahy ihany anefa ny fijeriko anao. Ary mampatsiahy fihetsika olo izay mihitsy ty fihetsika felana ty. Izy miketrona sy manaiky molotra indrindraindrindra. Tsy afaka mbola hiresaka ninina aminao ary felana. Ny azoko ambaranao fotsiny dia olona tsy makasitraka herisetra tao amin'ny ankizy Raisy olona creo dia makanesa ianao tsy nisolaitra be. Madama, misy lanao anga. Saika ny ianao fotsiny so sendra ty aminao ny dossier ny fitra fa tsy hitako tao amin'ny toerana nametrahako azy Tsy tompoko. Tsy tiamiko ka. Ary manao inety felany tomtomany izy zany sa nisy lesona tsy nazava tamin'izay dia nanontaniany fa nga zany tsy azo antaniny eny toerany nalefako teny amin'ny solaitra be mihitsy izy madama. Zay tsy fahazahoana lesona be dia ampitomany. Dia gaga koa raha ianao zao tsy ahazo lesona. Ianao aza ny tokony ahay indrindra amin'ireo ankizy ireo. Dotony ditra ngamba ka tsy miditra amin'ny lotsony fianarana. Dresy eo mafy mihitsy fa ianao aza mitsitsitsy madame Ione mahagaga zany ao amin'ny efitra ony io daholo ny fametrahako ny atonta-taratasy rehetra na ny taloha zany na ny vaovao. Dia ahoana moa ny tsy mampahao ny dossier ny fetra? Iza ve ny veritadily sa misy miditra sy misavasava satria ohatry ny somary mikorotana kely koa ny fitoeran'ny baoritra andrasy fa asaiko mitsikilo sy manara-maso Bazila raha alina.
Efa hafahafa mifetsika madame Eleonora. Mamana izy. Za nefa zika mbola hakany dosie amin'ny felana raha alina. Dia inona ny ataoko fa tsy maintsy hafanganiko ity zavatra ity satria efa manomboka mandeha efa kizy kelikely indray madama. Ampio Andriamanitra. Alina indray izany andro izany dia tsy maintsy atory. Jesoa, ampio esory amiko ny tahotra. Miezaka manokatra ny masoko nefa toa mihamavesatra ihany izy izany. Za aloha tsy maintsy eto amin'ny tany eto akaiky ny varavarana eto ihany ny atory. Ndry any ianao izay ry dada. Raha mba fantatro mantsy ny fahoriana entiko aty aho. Raha afaka soma tsara ato aty hiverina aminao tsony fahitadiny reniko. Inona izany? Toa misy rivotra mamanala be. Andriamanitra misy manozongosina ilay fandriana. Dia izy io matory eo ambony mitsotra be io. Io fa miarina. Tovovavy miosindra maratra be. Tsy vonjeo! Vonjeo! Vonjeo e! Io aloko indray. Tsy Za ihany. Madame io ny akity a. Fa maninona ianao? Inona mampitabataba anao toy izao? Madame io ny ve? Eno a? Za ty fa misy inona kia? Misy olona matory eo ambony fandrinako. Miosindra. Tovavy. Marina io madama niarina izy. Tony aloha ianao dia andeha ho jerentsika izany. Tsiditra ao tsiditra ao ka. Andao fa miaraka tsika e. Eo ianao tantanako dia aza mitabataba be fa ekara madame eto ane. Andao. Aiza zao izay olona matory eo izany? Vidy ireo fa tsy misy eo e. Dia izy madame io ny tena tsy mandainga fa samy nina aminao an'izany nisy rivotra mamanala be dia niovitrovotra be ny fandriana. Eny e. Andao ataontsika hoe teo izy. Fa efa lasa izy. Tsy misy olona tsony ato izao. Tsy misy rivotra mitsoko izany koa. Angamba madama. Naovinona za tsy mba atory sy tsy andeha eto amin'ny hevitra tsy tsony. Ho fatony tahotra ato. Mangina aloha. Misy olona tamin'ny miakatra ny tohatra izany. Sady tamin'ny makaty mihitsy. Midira faingana aloha indray dia miverina matory eo am-pandriana eo e. Aingana. Tsy atory eo madama. Marina ne izany. Kaleo ary izany atory eo e. Dia ianao ato mba mifandriana. Saron-doha dia somary akiraviraviko ny lamba anakonako anao amin'izay tsy ho tazany. Malakilaky ianao fa efa akaiky inge izy izany e. Izay. Ary aza mihetsiketsiky tsony. Izay fa tamin'ny manatona tokoa ilay olona. Dia mijanona eo am-baravarana. Jiro fatsy ny efitraniko. Andrasa aloha ampiretiko ny jiro. Izay. Ato aminao izany misy jiro foana e? Ie, izy ndraiky tsy manapaka ny jiro ato amiko. Ary andrasa aloha hitsitsika avy aty anatin'ny trano Ao ary makany eto ambony fandriana eto dia matory e. Vo amin'ny sasany izao. Misaotra madama. Mandinika ny fihetsika ity zazavavy ity sy ny fidiriny hafa. Tena mampatsiahy olona iray izay mihitsy izy ity. Marina tsy. Tsara fanahy madame Unity Izay avy mino fa tsy miraitsy kombakomba amin'ry madame Eleonora sy ireo mpanampin'ireo izy.
dia etiniany tsara nge za e. Fa nga ianao tsy atory madame io? Atory aka? Miakatra atory akaikinao eo rehefa avy eo. Ahoana madame io? Ahoana? Ahoana angano na tonga anao hiditra na mpianatra tato? Sa efa fantatrao ela madame Eleonora? Tantara lava be zany ry felana. Asiny ianao raha ilazako ny marina. Ary inona koa iny nipitika iny? Oe, azafady madama. Rojo tetỳ ambozonako iny dia tapaka. Nipitika niaraka tamin'ny lamba. Andraso alaiko. Azafady ry felana. Eto tio mba jereko tsara ny rojonao iny. Tia re. Iny mba ny fahatsiarovana tokana navelan'ny reniko tsy fantatro ary mbola tsy hita ny masoko akory hatramin'izao ry madame iny aho. Nalaiko tany amin'ny dady iny ary tsy nisarahako tamiko. Saika efa lasa ny madame Eleonora teo ireo fananako sasany koa iny raha tsy nafeniko tsara. Madame io, fa misy iny tatatra be ianao. Ina no jerevanao atsara toy izao? Raharindretsa felan'ny aina ny Irina Soa ve ny anaranao? Zanak'irandretsa manana filenao? Fa ahoana no ahafantaranao ny anaran'ny dada sy ny anarako manontolo? Oay, tsy miteny madame io fa sady manatona moramora izy no mibanjina tsara ihany. Ny Irina Soa? Tsy mino fa misy inona madame? Hitako ihany ianao anaka. Ny zanako efa 5 taona tiorina ve? Ao finika tatratrako ianao anaka. Madame io fa tsy azoko. Zanako ao ahoana? Zanako anao ry felana. Ny Irina Soa fitsoko anao. Ty rojo ty. Ahoana tsara? Enao ve ny reniko niteraka? Eny anaka. Sany izy tata fa nisitaka nandahoana mianaka niala tamin'ny tokantrano ianao. Tsy marina izany. Izany lasainy. Izao no tena zavantranga ary sonao mahalala azy fa efa lehibe izao ianao. Efa ela ny fantatra fa nampirafy ary ianao. Tamin'io andro io niala tao tokantrano ny tsitsika andreniko narary mafy izay tenerana anay tsara. Navelako tamin'ny rasoary mpanampy ianao. Vao 7 volana ianao tamin'izay. Ny hariva vao tafaverina. Ny sakaizandray ianao niarana tory tamin'ny tao an-trano ny vantaniko. Efa samy mamimamo ry zareo. Anko na fotsiny harina ny tany azy hoe ahoana izao. Izao misy ho izy. Efa ela ny saika hiteny taminao. Mahazo mandeha ianao fa malalaka ny varavarana. Sady tatsipony teo atokotany ny entako. Izany zanako iaho entiko miaraka amiko. Kanjo tsy tao ianao fa netindra soaro mivoaka tany. Nataondra ianao roka alika sady ny vonoana. Tsy navela mitsanona tsoa. Anjariny dia ahoana? Tsy misy azoko natao afa-tsy niverina tany ambanivohitra tany amin'ny reniko. Vao tonga tany herinandro nefa dia maty izy. Nimbony aretiny sady tetra tamin'ilay vaovao koa izy. Izany feriny iny anaka. Tena napakevitra hiverina hiakatra tany an-tananarivo indray ahy. Hitady asa dia akanao. Kanjo fo an'lozam-piarako dia teny an-dalana. Ary torana ka nampidiry ny olona tany amin'ny hopitaly. Teo no nitranga ny zavatra tsy nampoziny nampisaraka antsika mianaka ela felana. Fa nisy inona? Lasa very tadidy satria tsy natsary tena ela. Tsy fantatro na dia ny anarako aza. Izany dia no nitona mafinahazo teo amin'ny lohako. Andriamanitro. Ny poketrako sy ny momba rehetra very tsy hita tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza. Mety nipidika lavitra angamba fa mivadika mantsy ilay fiarany tondranay tamin'izany. Tsy kiva nefa anaka. Avy nampahery koa ilay dokotera nitsabo ahatona maro. Tondra mivezivezy nitsaboana tamin'ny toerana maro samihafa. Dokotera Vonjy ny anarany. Lasa namako akaiky io dokotera io.
ary lasa mifankaty izay dia mitona taty oriana ny loza. Izy nananako amin'ny fetra. Fetra izy? Io fetra kely miaraka aminao ato io ka. Zanako izy anaka ary zandrinao izany. Oka fa izay vao mahazavaniko ny tiavanao ny fetra sy ny anampianao azy manokana. Tsikaritra ao angala izy. Tsikaritra tokoa. Andray, tena tsy naposiko. Eny anaka, izay misy. Fa ahoana nahatonga ny fetra tato izany? Very izy ka. Very ho misy nangalatra ny zanako raha iny avy nianatra iny. Fa mitsoro mianoatra ny tantara fa iny hoe aloha e. Rehefa niala nenina tsy netikivy tamin'ny fitsaboana dokotera Vonjy dia farany verina ihany ny fitadidiako. Fantatro ny anarako, fantatro koa ny tantarako rehetra. Nitamberina tato an-tsaiko daholo indray. Dia ahoana? Dia nitantaraiko tamin'ny Vonjy ary gaga izy. Dia lasa izay niverina tany amin'ilay trano nipetrahantsika hoe akanao. Kanjo efa ela ao ny ano sy ny rainao niaraka tamin'ilay vadiny vaovao no mifindra. Ravololona ve? Izay tokoa ilay anarany, Vololona. Efa fanteliny tamin'ny vehivavy namporafesiny ahy fa iny ny tena nahatazona azy. Dia ahoana ry neny? Lazalo, misy varavarana avokoa izany. Rehefa avy eo tohizana indray ny resaka. Tsara izay ilay olona. Makina aloha. Madame Léonore izay. Tena mety andeha hijery any efitranoko ve izy? Tsy minao fa andeha hisavan'ilay tontataratasiny ankizy eo amin'ny efitra ao ambony ao izy. Felana, aza matahotra tsy minao fa efa eto ary ininao hiaro anao. Tsy misy avelako io kasika na dia tsingamboly ray ihany aza amina rozy fetra. Eny fa na dia amisakoneko aza. Misaotra ry neniko. Hitanao, anondrana ankizy ato indray Madame Léonore manao anio fantatro fa saika ataony tao anatin'ny lisitra mety ny fetra. Izay ny nanafianako ny dosiany. Izay zany ilay niakaranao tao ambony tao indray alina hitako iny? Tara loatra tamin'ilay dosiany andry. Tsy hitako ny toerana misy azy. Andriamanitra, manenina. Marina izany ny teny mialy fa amidiny angalany rehefa initovy ireny ankizy ireny io. Izany io ihany fa ny fantatro hofanin'ireo vahiny ampanaovy ny asan'izio lahy na manondrana zava-mahadomelona ny ankizy lahy. Ny ankizy vavy indray ampanaovy ny asa mamofady apidi-bola ho azy. Na vidin'ireo vahiny dia izay anaovany azy any an-tany lavitra any. Tray. Dia misy koa ny alefa miasa any amin'ireny toerana mitady ankizy azy ireny any ivelany any. Dia ireny ampahoriany fatratra sy mijaly ireny. Efa henoko tokoa izany. Misy asange mivonono fata raha vao mandaha tsy mahavita asa na marary any aminy any. Tray ry neny, dia tsy misy manara-maso mihitsy ve ireny? Misy ka. Misy tokoa satria betsaka mametraka fitarainana. Dia ireo olona afaka soma tsara na misy manavitra fa tsy mbarately lehibe ireny ary olona vitsy ny tena mahafantatra amin'ny marina. Fa ahoana tokoa ny nahalalan'ny iny an'izany? Dokotera Vonjy ka. Izy nanao fikarohana miafina tao aorianany tsy nahitana ny fetra ary ity toerana eto Ambalatokany ity ray amin'ireo fobe miafina mpanao an'izany trafika anankizy izany. Nefa dia lazainy dada fa tsara ery ato sady manitsy ny toetsain'ny ankizy no voakolokolo sy mianatra tsara ho ny ato. Voafita ankizy raha izaniko. Mino fa ilay ravololona vadiny izay ny manasany atodohany tamin'izany resaka izany. Plany efa nomany io ry Felana. Izany indray tamin'ny gazety ny sendra nahalalako tsy nahan'ity Ambalatokany ity hoe manao asa soa nefa voafehy mafy ny ankizy fa tsara taiza. Monsieur Roger Nadany Vololana nanorany dadany ity hoe tsy haninenana moa. Iza tsara hoe Monsieur Roger? Eto tetrabenao. Isan'ireo mpanera-kizy mpanondrana ankizy miray tsy kombakomba amin'ny ravololona reny kelinao izany olo izany.
lehilahy zarazara lava ranjanana. Tena izy. Andriamanitro. Ary mino fa ao anatin'izany fikambanana ratsy izany koa raha vololona vadindray ianao. Tena olona tsy vaniny. Fa ahoana ny nahalalana koa fa voatazona aty fetra. Mbola fikarohana sy enquête nataon'ny dokotera Vonjy ihany koa izy izany. Saingy indrisy novidiany lafo izany fanamoezany eny. Maty ve izy? Maty izy anaka. Faharoan'ireo Jolay ihany no ny farany teny vonoana. Tsy avelako verimaina foana ny ezaka nataony sy ny eny latsaka. Izany manohy ny ady nataony. Ankehitriny tafiditra tanataony Zo Aminarana. Tsy maintsy ataoko izay atava voanato miaraka aminareo mianadahy. Ary farazy aingana satria na ho ela na ho aingana tsy maintsy ho fantatro ireo olon-dratsy ireo koa fa mpamadika ary volon'ny faindray tendro amin'ny dokotera Vonjy. Inona izany ny ataonao? Amin'ny fomba ahoana no hivoahana ato amin'ity toerana ty akotabota be aty ka? Efa hitako ny lalana ka. Mivoaka makao amin'ilay vavahady kely makao amin'ny tamboho isika. Mandala an'ireo fasana dia mananika ny tendrombohitra feno ala ao atsimo atsinanana eo. Misy toerana azontsika hiainana any. Any indray isika mitady taxi borosy akarana ny Antananarivo. Dia ahoana ireo alika masika be ireo ka? Raha enjentsika ohatra. Aza matahotra ianao fa efa manana fanafody aho atao amin'ny sakafony. Patoritsika izy amin'ny fotoana andehanantsika mandositra. Roviny izany? Rapitsalina ihany. Na any ho alina angamba marimarina kokoa. Efa amin'ny 4 maraina manko izao. Mbola tsy tonga ato Madame Eleonore. Tsy miandry varavarana toy ny fanoiny fa ahoana nga? Manao ny mialy. Aisaka madame. Tena izy ndraiky izao mitara androany fa tsy haiko tsy miroso ny sakafo ary tsy misy maso mihinana raha tsy eo izy. Olazaiko any mialy fa zay felana fa misy inona? Ohatriny avavana efa jeriko andry mialy. Mialy io misy vaovao lehibe tiako ampitaina amin'ndraiky Inona? Ina aloha fa misy olona tany. Madame Noneny dia iny tamin'ny fatravatra koa Madame Eleonore. Any tanimboly amin'ny resaka amin'izay izany. Hafahavana izy amin'ny fihetsika Madame Eleonore izany. Vinitra mafy ny endriny. Maro no tsisy raha andreo eto androany. Bonjour madame. Andrefandre madame tsirairay Zao izy ka eno tsara iza taminareo ireo moa miakatra tao ambony taony sabasaba taratasy tao. Iza ny sananao an'izany fa ataoko mahita aloha eto anio hitako proof fa misy mandeha tsokosoko mihitsy aho. Niova daholo ny fitoeran'ny entana dia tsy misy mihinan-kanina eto an'io tontolo andro raha tsy hita ny mariny. Angana lazao savasava zakony savasava raha taka aloha tsy hitako ny antony. Jereo any reto ankizy miondrika tsy misy mateny daholo erakotra. Tsy misy hiteny anga lasa moana ohatra ny Ernesta daholo. Ay eny ary milara tsirairay eto fa japiko impolo tsirairay azy tenisany milara sao loarako tsirairay eny epitoerany eny akizy tsy vanina pe tsara velatsy. Tsy misy mitomany manao ranomaso manetsy keliko zany eto. Mifampiaro daholo tenisany avy tanjona ty avy avy. Ory madama na ianao mieritreritra aza ve dia ataony tanjonina tota taratasy zazakely voavaly taona ne io ary alalana viaisa moa ny erovanao azy sa ianao kosa naka ny taratasy tao tsy ilako an'izany madama. Ay ka alalana viaisa ny sakananao aty ianao an'izay tiako atao eto amin'ity toerana ediko ty.
mbola samy mamelona an'ireo tsy maintsy faisiko hoe tafa ohatra loatra ny ataonao madama Andriamanitra mifandrafandra-pe milo safotra madama dia manantona felana moramora fa iza moa ianao mahasamy teny an'izany iza tena ho finoana eo io marina zapony zanako eo kosa aloha tsy anaika fa ny voamarina rehetra anio efa fantatrao fa felana ny anarako madama tsy zaka ny olombelona efa zatra manota tokoa ny marina tianao no manapatra ny herinao sy ny fahefanao amin'ireo ankizy madinika fa diranaovana tsy afa-miaro teny ireo Andriamanitra felana lazaiko ve marina tena nironjana mihitsy felana dia latsaka hatramin'ny ranomasina vidia tena lafo samy vavateny izany ary lasa mandeha any ale aretiny amin'ny vola ny felana mihidy eo amin'ny lakavy tena manompoka an'io tsy mivoaka ao tsony lasa sady apiako indray mbola ho atian'Andriamanitra amin'izao ataonao izao ianao ry madame Eleonora tady tio izay tsy raharahako ry anina eny teny izany tsy raharahako tena no mitady hitarika any ankizy kometo efa nisy be saina nanandranananao an'izany ngeteto fa nataoko nahita faisany mbola tsy mahalala ny Eleonora nga io fa manao baiko mona amiko neny angina sady manaraka moramora fiaoriana ihany izy ary aza koa madame ionio miverena ianao amin'ny efitra fihinanana dia ataovy anketry tsirairay ireo ankizy ireo fa dosie akory tsy manatongotraka hoe anjavona fotsiny eo fa ity indray aloha dia tsy maintsy faisiko teny io zanako indray dia tsy maintsy tavavoaka ko an'io dia anio madame Eleonora na amizako ny haiko aza ary izay tsy maintsy tafaly eto raha andraso tsy maintsy mila namana tsy vitako rery fa vo eto felana ary manenina mora miala no resahako tsy afaka hitady famonjena ny velana mantsy tsy maintsy izay samy izay ato ihany ampio Andriamanitra mialy misy zava-dehibe ampitaiko aminao dia ny madama tseo izao felana kosa ke laza zavatra tamiko teo fa tonga tapaka moa madame Eleonora dia tsy afaka niresaka izy azoazoko an-tsaina resaka saika ho lazany ianao izao ny izy ry mialy mety ahagaga anao ty ho lazaiko ty inona madama zanako felana inona tsara hoe madama aza miteny mafy ianao tsy tiako mbola fantatr'ireo ankizy sasan'ireo izany tiako sendrasendra ny nahatongavako teto amin'ity toeranyity ry mialy mila mifanampianao mba felana ve momba anareo mihitsy azy tia navitra anareo rehetra ampiseho ny marina hibaribary amin'ny fanjakana dia atao hoana ny natanteraka an'izany efa misy planina nataoko tany fa tsy maintsy mialeto aloha izay telo mianaka vo miverina indray hitondra manam-pahefana nafaka anareo nareo telo mianaka iza madama izay sy felana ary fetra 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 izy fetra kely ho hitanao io zanako koa izy maninona tsara okizay aloha ny resaka fa miverina madama raha sitrapon'Andriamanitra eny an-tanimboly sika manao ny resaka ka ahoana iza naka nilaza tsy nisy naka izy rehetra madama eny ary dia izao izany no izy raha tsy hitany mandra-parivan'ny andro izay dosie anankitelo izay dia mihidy ao anaty lakavy daholo teny isany azo tena vita madame Eleonora tokoa izany inona ny afaranay Andriamanitra izay lehibe ireo maleoko ihany fa reto ankizy madinika reto manompo maso anjara sy Ernesta mitovy angamba ny eritreritra
manaiky molotra fotsiny Ernesta dia mitanondrika. Fantatry fa efa mamovosa aty izy fa tsy izy ho tafavoaka velona tsy rehetra. Ndrisy tsy misy akitomamy fa zay zany no izy ary tsy miverina tsony izay teny zay. Averenao ampiko ny dossier dia miverina amin'ny laoniny koa ny zavadrehetra. Bary tsisy loaka menan'ireo. Aizy Basile, bary ray vilia tambaran'olona roa efa tafatsinaina efa niasa mafy aty Tamboly. Tena napara Madame Eleonore ny atezerana izay. Iny Madame io fa miditra amin'ny vavahady. Tena hitako miasa saina mafy izy. Iny fa mody manantona ny fetra. Tsy napoiziko hoe izany amiko fetra. Fa ahoana ary no nahatonga izany rehetrarehetra izany? Nisaraka ve izany ny dadan'ny felana sy ny mamany? Ary ndrasa nantona miala moramora. Ataovy tsara ny asanareo mba tsy apatezitra amin'ny madame indray Njara sy Ernesta. Avery amin'ny lohany ery manomboka fa miala avy ety. Fantatro fa tia resaka amiko madame io dia modina mpanalaveriny aizy roa lahy. Miala tsy afaka niana zava-betsaka aso tonga tambiko io madame Eleonore sy Basile. Zao no izy misy planiny efa natsangako. Sy maintsy miala eto ambala tokanany io alina ihany sika. Sika? Raha zay ihany manko mandeha dia tsy maintsy madama. Ka na tonga dia ahondrany any amin'ny toeran-kafona reo sisa tafajanon'ireo na ampijaliminy hatraminy anareo satria efa olona dia volo tsy tompony tena antsony io Zay aloha dia mariny. Tsy mahamenatra azy ny amonana itaka na minony amarina. Fa atao ahoana aloha fitondrana andositra? Akizy efa roapolo latsaka mantsy. Indrindra ireo tsy salama sy tsy afaka mandeha akory. Mahay mitondra fiara ary hitako misy fiara ao anaty garazy ao. Saingy ny lakile any garazy sy ny fiara tsy hitako izay fomba azahoana azy. Izay no ilaiko mpanampy. Mieritreritra izany ianao hoe izany akandro efa nalahidy ireo? Felana aloha ny eritreretiko tamin'ny voalohany. Saingy voahidy izy izao. Efa nalahidy ireo nefa tsy maintsy ao anatin'ny birao madame Eleonore no mipirina. Ary maninona Zaresa Njara sy Ernesta ny ampetsika? Anjaranao manazava amin'izy roa lahy fa manahirana raha hitangorony eto daholo sika. Asaiko manary fako sy mandoro fako nareo rehefa avy eo dia araroty amin'izay. Ary felana ahoana fomba hanafana azy? Indray anjarako tsy maintsy ataoko izay azahoana amin'ny fanalahidin'ny lakavy. Sarotra dia sarotra aloha ny anatanterahana izany rehetra izany madame io. Manana finoana dia mivavava fa Andriamanitra manampy tsy afaka angatakandro ela intsony fa raha vao tonga ilay fiara-pakankizy ahondrana iny dia tsy misy fanantenana intsony. Ny trano fanakaiza amin'izao oro izao koa ary vololona so ihany aloha fa nitondra lakile anankiray ary misy fotsikara maneto eto ato an-trano fa iza ny olona tonga tato an-trano tato Saroshe tsy fotsikara-ndrosy zany raha zany entina mbola tsy miala izany dia rontsikiara lafo vity rony ireny mihitsy dia tsy mba mahalala mametraka hafatra akory ve vololo mahagaga io misy taratasina velany eo ambony table de nuit mitsindriny an'ity abasolo ity
Lasa hoe vakiana. Sheria, lasa vetivety fa nisy olany antsoa maika teo. Marary mafo isety ilay zandriko lany ambanivohitra. Raha tena sahirana, raha pitso vo mody. Hoay saika adiniko naka vola misimisy tany amin'ny banky aho. Tsy fantatra izay ihany mantsy. Izay fa bizo vololona. Ay ve, izay zaniko. Ary andeha hikarakara fa mino koa mantsy fa nasakafo aza tsisy vonina atao akory. Soa fa tsy miasa anio hariva. Raha ndray tiany sakafo rehefa leny tambaran'ny ankizy roa. Tena misaly izay. Mampalahelo aho reto ankizy reto. Tena fotsy vato fa tsy malatsaka. Madama ry misanosana amin'ny ena rehetra. Ataony tazan'ireo ankizy tsara. Mba vehivavy niteraka ihany ty raha matitra fa tena ny sainy mihitsy nefa vo. Mandrasy Andriamanitra tsy andrinao andrina eny. Inona izany? Marina tsy feo mifelana izany. Sady mba topotopoka varavarana. Tena feo mifelana izany. Fa misinina ry Andriamanitra. Tetra daholo ny ankizy. Iny Bazila fa niazakazaka vany dia manatona amin'ny Madame Eleonore. Iny fanazantsanga Madame Eleonore tena naraka azy avy ato aoriana koa Madame io. Fa misy inona Madame io ni a? Misy ankizy iray maty indray ao amin'ny lakavy eo. Andriamanitra mialy a. Anararotra amin'ny madama sahirana amin'ilay zaza ao dia andeha hijery an'ireo fanalahity eo amin'ny birony aloha. Efa niresahanao izy ro lahy? Ie. Izay fa zamana a. Aokany andrem-pitanana no famondrapon'Andriamanitra amin'ny fanahandro rehetra nodimandry. Amen. Efa inena vonina fotsiny izao e. Tompo, ampio anavitra an'izy ireo. Ny aty aty.
hita vavoaka soma tsara tianina eto ambalatokana kosa mifasana tsy maintsy ilevenanay. Anao fiveriny ainy madamiony fa tsy fantatra izay avoaka ny apitso. Mitantaina toa koa njara serimesta na tsy hitako azy. Efa azoko mifanalahity ny fiara. Rehefa rivariva eo naka ny solika ilainay. Andrany Basila hiala ao ambony eo fotsiny aho. Naklehan'ny lakafy sisan'olana satria tsy mialena mbala amin'ny madama. Dia ireo finday koa. Aiza raha ny ametrahan'ny madama an'ireo finday fa tsy maintsy ilaina hitsoina olona. Na ny aza mantsy ny tazominy ihany koa. Za mino fa tsisy teny marina eo ireo ankizy ireo na ho vonoina ho faty azy. Zaza tsy vanina. Alefako any daholo teny isany raha vao tonga eo mipaka. Rehefa lasa ireo nangona ankizy hafa indray aho. Mieritreritra fa aleo arahana maso mihitsy ireo fa tsy maty-kololo hatramin'ity madama io ity. Rehefa nandinika dia ohatry ny hafahafa ilay fihetsiny. Ary maninona moa raha ararotiko amin'izao miana izao dia savaiko ny efitran'ireo tsirairay avy. Toa izaho koa no amidin'ireo eto. Fa aiza ny ati-doha fa tsy aty akory. Mantany. Andiakatra pirina an'ireto boky reto aloha dia ampiomana farany an'izy telo daden'izao madama variana manao lasesito izao. Manomboka eto ny ady izany. Andry, ary ohatry mikorotana ne eto amin'ny latabatra izany. Andriamanitra, hatraty ambany kodoro. Fa inona? Ilay dosie fetra. Tsy iza niditra tato. Andraso aloha antaniko amin'ny aly. Mialy mialy. Voe aloha madama io niany. Mialy ianao angano fa to madama Eleonora. Mandrosoa ianao madama Iony. Inona mahagaga anao? Miala ny tadiavinao. Io nafatotra io ny tanany sy ny tongony dia ny tapenako ny vavany. Ireo koa njara sy Ernesta. Io koa tsy fay angamba raha tsy maty na efa tapaka aza ny lelany sy ny tongony. Tsy mahafinaritra aloha ilay firaisana tsy kombakomba sy tetika ady andositra. Saingy nandamoka fa Eleonora atontolo lavitra noho ny tenisany. Se madame Iony. Aiza nefe ety ihany tsy maintsy afatesa tenisany sy devena tenisany. Vehivavy tsy matahotra an'Andriamanitra raha ianao. Efa reto ampelantanako reto ny dosie tadiaviko madame Iony tao ambany kodoronao. Ity koa ny lakilen'ny fiara. Naninona tokoa reny tsy nieritreritra hatramin'ny voalohany fa raha ankizy mety tsy havitan'izany. Tsy maintsy olon-dehibe manam-pahaizana ary tsy matahotra ny andalo anoloan'ny varavarana fahaenina amin'ny ary misasakalina manararoatra ny olona tapimandry nakan'izay. Tena pe tsara velatsira ianao madame Iony. Ianao ny tena olo tsy vanina madame Eleonora. Inona? Dia mieritreritra ianao fa tsy ho fantatry ny fanjakana mihitsy ve ny tena zava-marina tao ato. Mody saromana aminy hoe akany mitaiza sy manao asa soa. Nefa manao trafikana fivarotana sy fanodranana ankizy natao eto. Ary fampijaliana faratampony. Ka iza ary nafantatra an'izany? Mbalazao hoe iza no hitaritra any fa tsy hisy tafavoaka veleto akory. Sa manantena inona? Tsy fantatrao angamba madame Iony fa tambazotra matanjaka trano velany ihany izay no miara-miasa.
olona ambony tsy ampoizinao daholo manohana anay. Tsy maintsy valy aminao ny tontolon'ny raha tsy manatsinrehetra madama. Aro adin'Andriamanitra amin'ny tananao zany. Ireo zaza rehetra tsy tsaboina fa avelanao faty hanody anao. Ozona be? Tsy miraharaha izay ozonao any a madama iony a. Tsy ataoko mampietsy-bolo maso akory zany. Riniko iny anao fa mahirikiry. Ela loatra zany. Zay fatorana. Ay kely ainako. Ary aleo afatotra amin'izay dia idiko an-trano ato reto. Raha pitsy maraina amin'ny 5 no tonga eo ireo olona mpakakizy dia tsy maintsy mandeha mialy njara ary felana. Izay tsy ilaina kosa ohatran'ny herin'ny takapilo tony sy ireo marary ao anaty lakavo ireo. Tonga dia dorako ao ambalako soa miaraka amin'ny madama io ny daholo fa mabe problème fotsiny. Zay fa eo tenisany e. Ohatray marina. Tena risy tory teto anefa ny andro efa hariva. Aleo aloha hiarina hikarakara izay zavatra tokony hohanina ka. Fa nanina koa ary ny varavaran'ity laromarika iny tsy nitiany vololona tsara fa avela ny sokasoka ohatr'izao e. Jereo ty fikorontanany ato anatiny. Na dia hoe maika aza ve dia atao toy izao kosa e. Ry ary taratasy ny latsaka avy tao anaty posiny vololo. Andraso e. Ary soratan'Androzy izany a. Inona hono izany lazainy? Ambala tokana dia daty. Sady daty rapito izany a. Misy zavatra ohatrany mahalasa ny saiko a. Andraso hoe atsoko mihitsy vololona. Fa maninona koa ary vololona mamono finday. Aleo ngarasona indray aloha natsony. Aiza moa iny laharana iny e. Kisendrasendra koa nanoratako azy tato anaty kariniako tato. Hito eto 033. Nizay fa mandray. Allô? Angarasona ve zao? Manao ianao tompoko? Randritsa ihany e. Vadiny vololona avy aty Antananarivo. Saika antany aho hoe manahoana le marary. Sedy zandro vololona ka toa hoe marary mafy dia lasa ny vololonako. Salama be tsy marofo hoe sedy. Ay ve. Fa i vololona zany no tsy ano hoe efa tamin'ny maraina izy niala taty nefa. Zany ve? Eny ary misaotra anao. Veloma ngarasona. Tena mahagaga zany. Sahavy rangano menatra. Fa maninona koa vololona mandainga amiko nefa tsy lasany ambanivohitra akory. Le zandry lazaina fa marary mafy, salama tsara tsy manino tsy maninona. Misy zavatra tsy mahazavazava ka. Tapakarangany ny hevitra fa anainga zao dia n'izao ho any ambala tokana. Sady hijery anjana koa.
tranga. Kay marary ny lohako. Sady toa mifatotra. Mialy. Njara. Ernesta. Andriamanitra. Ka fa zay vao tsaroko. Madame Eleonora. Andraso fandramako vana fatorako e. Tena mivantotra tanteraka efa mivoatra mihitsy ny tanako fa tsy voavahako. Dia inona ny atao? Ny andro te efa maizina be. Andriamanitra, ampio izahay. Mivavaraka izy mivavava raha mbola misy koa zao Jesoa mpamonjy izao. Sa anaretintsika atao amin'ny sarotra mihitsy izy. Mivavava. Bay, ary ohatran'ny misy olona mandeha nge ny andala tsara an'izany. Eno iange. Tena misy mitsaitsaika. Nizay fa mijanona ao am-baravarana. Misy mikidikitika ny etim-baravarana. Io fa misokatra moramora. Misy olona miditra. Izy io? Neny a? Felana. Tena ianao tokoa ve io? Endrineny a. Fa ahoana ny fomba na afaka anao tao anaty lakavy tao? Toa misopotaka sy rano maloto be ianao izany. Rehefa avy eo izany tantaraiko rineny a. Ny zavatra maika be aloha izao a. Dia ny amahana ny fatoranareo sy amoahananareo ato. Eo aingana sotratra ety antsika. Tena sepitra misaotra kely Felana. Zara sy Ernesta sisa. Izay. Ary andao ialato. Andraso aloha. Dia inona ny atao? Le plan neny ihany marahana ka. Efa azo koa le jerikana misy solika. Fa mifanalahidin'ny fiara ny ala samy madamy. Afaka mandositra mandeha tongotra isika raha ilainy izany rineny a. Ny aloha ny elana lavitra ny toerany ity no mahamaika azy ao. Fa ireo ankizy rehetra koa tsy maintsy vonjena ka. Eny, aza matahotra ianao fa tsy maintsy mitady fomba hamohana azy ireo tsika. Sady tsika koa nge efa afaka miaro teny. Fa hono? Olona anankiray ve dia ataontsika haresy atsika rineny raha indray mamely azy daholo tsika niny natanjana sy abeany a. Mazina ny amin'ny Felana. Ampiasana ady akavetsena koa. Za aloha vonina anao fiferin'ny aiko e. Mitady langilangy ana vi ataoko fitaovam-piadiana. Ndao are. Voa io varavaranio. Zay. Ary aleo izany mivoaka voalohany. Maizina be ato ndala tsara. Izay fomba hahafahana n'ity lalatsara lavabe ity aloha ny atao e. Dia midina avy eo. Andraso aloha. Ny alika tsy maintsy toranina fa mampidodoza. Aleo miady amin'ny olona toy izay miady amin'ireo alika masika be ireo. Tia ahoana? Tsy maintsy akan'le fanafody fampatoriana ao an'efitrano koa aloha. Aingana azy e. Andriamanitra. Fa toa mirehitra mazava be ny jiro eto andalatsara. Madame Eleonora? Eny madame io ny a. Fa mihevitra ho gisa daholo mantsy nareo. Andray tsy maintsy maily foana ary efa ny hainao noko mihitsy satria tsy matiko lolo daholo teny isan'ireo a. Tena ratsy saingy ny voanikalan'ny ity tao anaty lakavy tao tsy naposiko. Aika hitany tao le tonelina mitondra rano maloto efa nitsetsema kesika sodony be dehibe. Fa herim-po verimaina daholo izany e. Lasa miverina moramora any amin'ny efitrano nelana teo. Somosoma fa tonga dia asiko a. Hitanareo tsara nga amin'ny tanako ty. Tena manana plety izy. Tandremy rakizy a. Anjaka ihana hoa. Ohatrany. Fa lasa sary vongana nga. Sa tonga dia tifiry. Andaotsika hiverina rakizy a.
Oay, jerenareo iny mivoaka avy eo amin'ny varavarana fahenina iny. Jereo tovavy misandraha miakanjo fotsy lava be. Fa izy io. Oay, io le izy io le hitako foana matoto lolo. Jereo tsara fa manantona Madame Eleonore le izy. Hitanareo ve? Fa iza koty. Marina, io le Marina neny Zany? Tsy mino zany ahy. Olona efa maty tena. Maty hitany masoko mihitsy. Mbay tany. Aza manatona aty io. Ambay. Ino tokoa. Ino fa lalaka le basy. Ohatra misy ny manosika Madame Eleonore emotra foana. Te hiala fa tsy afaka izy. Jereo. Tia avelao ahy. Melatany. Lolo tsy van. Nijelany mitohatra Madame Eleonore. Maty fe izy teo. Afaka jereo ery neny. Tsy samakany. Andraso aloha hoe iny Basile. Oay, tena tezitra be izy. Hitany angambany reny. Dia inona ny atoraka izy Asa misy mihetsika fa hitany kokoa Marina. Jereo fa tetra be izy. Mindraisiny ny basy. Andriamanitra mitokolo ny Basile Marina. Fa tsy maintsy nakory nefa. Dia fa manantona azy Marina. Malondro azy. Ndraiko tahotra be koa Basile. Mahotiny eny amin'ny lohany vava-basy. Tena miteny Basile reto napokany tokoa ny basy. Maty sy ravina fa miparitaka lohany. Maty Basile. Ary Marina, nakaiza taona zavina vetivety teo. Masoko mihitsy ny nahita. Iny tovavy iny masana nohitra ny fitondrany ratsy natao Madame Eleonore nay tato. Tsy tanto Madame zany ka nampitsalinina nalan'ny fony mihitsy. Zany? Nafatany tao mpandrina tao tamin'ny varavarana fahenina io. Tsy meny anina. Teny alaina rery tao ary matao afaka 3 andro. Efa reraka tamin'ireo feribe nahazo azy koa izy. Tena biby ty Madame Eleonore ty fa tsy olona. Samy mihitsy. Ohatrany tsy normal ny sainy ny fahalalako azy. Reny le efa satria manao ratsy Madame io ny tsy matahotra todinaina intsony ary tsy maty manota. Afaka izany tsika izao. Asa malady mandeha tsy afatafony aloha. Tsy hainao angany teny Madame Eleonore tamin'ny alina. Hoe? Ho avy ireo mpanondrana ankizy amin'ny 10 maraina ankakizy. Ary isan'izany nareo 3 da. Mbola manana fotoana malalaka tsara sika ahafahana mandositra. Ary no azy reto. Aizy Madame Berthe. Madame Berthe efa mifona sy mibaboka tamiko fa tsy fidiny ho azy ony. Raha hoana Madame Eleonore ho fatony izy raha vao tsy mety hiara-iasa aminy. Zobavo ny mantsy iny. Ve dia aizy izy? Ny diako amatranao. Ilay tsika izy ho vavolombelona. Fa zao reto ny zavatra tao tsy misy mihetsika eo aloha nareo fa anome fanafody andreo alikireo Vitsy zany dia hovaintsika amin'ny birao Madame Eleonore fa efa reto ampelantanako reto daholo ny fanalahidy. Alaina daholo ireo entana roa nitazominy. Ny telefônina sy ireo dossier any ankizy fa asehoko manam-pahefana. Dia ahoana? Dia izao avokako ny fiara.
dia avoakako tao daholo ny ankizy hatramin'ireo ao anaty lakavy. Andao hoe kitakitana fa mandeha ny fotoana. Ahoana? Tsara toerana daholo ireo ankizy ireo tsy maintsy ampandriana ambany daholo mantsy ireo marary. Dia ny sisa mba mifanisitizika aloha. Ary andrasy antso an'ilay lieutenant Fulgence amin'izay izy dokotera Vonjy mantsy no niara-ny asa. Tsy maintsy asaiko tonga aty izao dia izao izy. Eny an-dalana mifanazava raha mifanena fa sika tsy maintsy mialy eto aingana. Allô? Lieutenant Fulgence? Vavaka tsara mba ho tonga ny Antananarivo Soamantsara rehetra rakizy tonga dia any amin'ny hopitaly aloha ny tanjona hitondranandro ankizy marary ireo. Tena lasa tsy koa izany izay. Milaozanay ihany ianao ritrerana nampitondra fijaliana sy fahoriana taona maro. Indrisy ry namako namonay natao. Efa mandro eo ambany fofotanareo. Maty martiora daholo. Eny samatra ihany ireo mbola velondray aman-dreny sy mitoetra eo amin'ny ankohonan'izy ireo. Misy izao ireo olona miadam-pinaritra tsy manam-pofelifely fa misy toerana afo be toy izao any aty. Tena misy tokoa ny mahavita ratsy asainsaina. Miary? Ahoana madama? Fa inona ny mampitomany ianao? Malahelo andreo namako namony any tady sy mitondra fangiry firena tato madama. Aza mieritreritra an'izany intsony iry miala fa noavy ny mpanjinina. Aleo an'Andriamanitra ny famaliana. Mangina kia andao hivavaka tsika. Efa ho atsasakadiny izay nidirako tamin'ity lalan-tany ity. Ary tena ratsy koa nge izany lalana izany. Ny andro koa mbola maizimaisina. Nitsofoko ve ny lalindalofana sa misy fiara hafa izany avy aoriako izany. Ndraso hoe mody vonoina ny motera. Tena misy fiara hafa tokoa. Olona ka tia hanatitra ankizy koa ngamba. Dia inona no ataoko? Aleo androso ihany ka inona moa fa mandeha mafy ny izy izany io fa tazako sahady. Fiara tsy mataho-dalana lehibe maintimainty. Ohatran'ny hoe manetsika mihitsy. Ary iny ty ataony. Andriamanitra tena mitifitra. Fa ino ny dikan'izao hoe marina tsy vololona sy Roger tazako eo aloha miaraka amin'ny sofera ireo. Amono avy ny tetiny fa inona no atiny? Ary andrasoko aloha izany dia ka. Madama, henonao ve raha teo? Tena henoko mihitsy fa andraso. Eo anapasom-poky indroa. Andriamanitra neny matahotra. Mangina ianao fa manjary matahotra koa ny ankizy. Izao isitrika ato anaty ala matevina ato aloha sika hiafina mandrapatonga ny lieutenant Fulgence fa andodona azy ilazany zava-misy. Mangina azy neny mangina fa ohatran'ny misy fiara tamin'iremremre izany. Aty anatiny aty tsara. Zay
rendraso aloha vonina motera. Tsy misy miteniteny a. Tandremo e, manginy fetra. Rendraso iantso vonjaingana. Allô? Efa tany ve ianao? Taingakaingana fa mandre-po basy zay. Ety andalana fa tsy any an-trano intsony ka. Ohatrany hoe fiara tambo izany le izy. Izay zao miafina ato anaty alaky ny nato ka. Ankizy 20 ny ato dia ny tenako. Ny 5 amin'ireo nety ny marary mafy. Eny e, tsy mety keto izay ka ny andrianareo. Ampy izay Andriamanitro. Manakaiky le fiara. Tsy hitako izay lalana itifina amin'izao lalana tery izao. Tanimbary ny avy ato ankavia ary manantsana ny avy ato ankavanana. Mitady oatra azy zareo izany. Tery ato amin'ny sisiny antsana. Atsia, tena lasa. Tena latsaka ty fiara ty. Misy zavatra mitoboka be zany. Izany ohatrany hoe fiara minjera ny anaty antsana. Fa mbola misy fiara iray izany. Enony ary mety olona tonga ankakizy mihitsy izany. Tadidiko ny feon'ny fiara. Dia iza izany le fiara iray ninjera teo? Izay kosa ny fananao ity le fiara iray. Miakatra ho any amin'ny akany anie izy izany. Tsy maintsy hitany eo ny zava-mitranga rehetra dia ikaroka sy ny enjikanay amin'izay ireo. Andrasatsoka ihany lieutenant ka. Miankina fahatongava ny ainy rehetra. Na hiara hotafita na hiara rendrika aloha. Allô? Basindray le endriko teo. Tonga ny ambalatokana izany be jiolary mino fa berta indray izay izay mivono izay. Tena tsy vanina. Izany dia manako mikaratoka an'izany ny vavadiny akany. Dia ho tany eo izany be jiolary ensika anay. Ary satria tsy tamfanena taminy fiaranay dia tsy maintsy ho azo ny an-tsaina fa niafina ka tsy hamelany fa tsy maintsy ho karohany. Tena mirimiry manakaiky anie izy izany. Allô? Lieutenant Fulgence, efa akaiky? Eny tompoko. Efa reny miveriny reny ry zareo. Tsy maintsy ho hita an'izay raha ho karohana ka. Dia ahoana ry neny? Efa tamin'ireny polisy e. Tompo, ankiniko aminao ny atinay. Zatolotry eo am-pelatanan'ireo ratsony reto ankizy tsy manatsiny reto. Eny marary be ny ity zazy ity izany e. Zareo fa misefosefo be izy. Nicolas kely io. Nicolas, mahireza fa efa tafavoakitsika. Eo, kopakopa moramora izy felana teo miorano. Reto maheno feona fiara hafa. Ohatry ny avy any atsimo. Tena mino fa ny lieutenant Fulgence izay. Ny fanehitra ao an-dalana izany ny polisy ny jiolahy.
Ie, tsy maintsy izay ka. Ny androko efa mazava. Ianao ihany le. Misy manatry sainy tapoka be. Way, dia misy ny fampiantsoantsoko. Inona izany? Andriamanitra, rivodrivotra ny kopasy. Tratra ve? Way, nizay fa nangena tapoka. Way koa izany aterako. Telefona kay. Allô? Vita ve lieutenant? Tratra ry zareo? Nisotranao Andriamanitra. Ien lieutenant? Andrasy fa hiala tato izay e. Fa mahatsiaro tena izy roniny Fa felana. Ianao ve io? Manao ny dada. Ie, za ty. Fa naninona? Ary aisitsika izany e? Aty amin'ny hopitaly ianao ry dada. Efa ho iray volana izay. Nataony efa tsy velona tsony ianao. Hopitaly? Ie, nianjera tany anaty antsana ny fiara nentinao saika ho any Ambalatokana. Ambalatokana? Ambalatokana. Izay vao tadidiko. Le fiara 4x4 maintimainty. Vololona. Aza malady mikropaka aloha ianao dada. Mbola reraka be hoy ny dokotera. Vololona sy Roger. Izy ireo ny tao anaty fiara niaraka tamin'ny sofera sy lehilahy tao aoriana. Izy ireo no nitifitra. Ie, saika ho vonoiny tokoa ianao satria saika nahita ny marina dia ny zava-doza tondry zareo Ambalatokana. Fampijaliana, famonoana ary fivarotana ankizy. Andriamanitra. Dia ahoana ny nahafahanao tao? Neny sy ny polisy no nanavitra anay tao. Neny iza? Neny ho tsy tadidinao tsony nga neny. Manatony ianao ry neny Manahoana ianao Randreta? Mifona ary malala soa. Na nenenako ny nataoko anao rehetra. Mamela ary malala soa. Efa ela namelanao Randreta. Fantatra fa voatazon-dravololona tamin'ny zavatra tsy fidiny ianao. Eny e, tao ahoana moa? Raha niraraka tsy azo rokona tsony ireny. Ny fahitako ny zanako aloha ny tena zava-dehibe amiko. Dia ilay zanako tafasaraka tamiko nandritra ny 15 taona noho ny akason'ny sasany izay saika hamono azy koa. Izany tena diso malala soa. Mifonary felana. Mifonary hainao fa naka ny teny vololona fa tsy natoky anao naterako. Mampalahelo fa betsaka ny fianakaviana manao an'izany ry dada. Resim-bavy ka aleony izy toy izay ny naterany. Fa mijinja ny asa ratsy izy ankehitriny satria maty voatifitry ny polisy daholo izy mianadahy. I vololona sy Roger? Ie, ireo sisa efa voatazona ny ponja. Tambazotra matanjaka be fa mbola ankety be ny momba an'ireny. Tsara izany. Fa hono ahoana koa no nahitany malala soa ny teny Ambalatokana? Nampianatra tao izy ry dada. Tsy azoko. Tantara lava be izany ry dada. Izay koa aza angano fa kalala raha tsy le rojo. Maka aina tsara aloha ianao fa rehefa sitrana ianao tantaraiko daholo. Fanontaniana farany momba ny Ambalatokana azy? Tsy misy Ambalatokana tsony ry dada. Efa nakato ny fanjakana tanteraka. Fasana 12 sisa no any. Ary Madame Eleonore? Maty iny. Iny mihitsy aza ny tena mampijaly sy namono ankizy tao. Antifirin'ny polisy koa ve? Tsy ny vonoan'ny avelon'ny Marina. Avelo? Ie, avelon'ilay zazavavina mitsaliany sy navelon'ny fatirery tao amin'ny varavarana fahenina tao. No vonoan'ny matotohan'ny soa taminay.
dada ny fahorinana azo anay ny marary tsy tsaboana sady zara raha mihinan-kanina fa midy ao anaty lakavy ny hanina tsy zarizary ary kapoka karavaso no mahazo raha vao misokatra ny vava. Andriamanitro, tena tsy naposiko nefa dia vola efa hatretso ny nalainy madama tamiko hoe hikarakarana anao. Fitaka sialatra daholo izany ry dada. Ny fitaovanay rehetra hatramin'ny tetỳ akotitraiza ny endahany. Andray, tena olona tsy vanina kay. Ie, ilay ankizy tsy manakavana sy tsy misy mpiany tena mijaly. Izay tsy lafo dia ampijaliana, izay marary dia maty ary alevinao ihany. Betsaka ny ankizy tao fa ireny sisa tavely ireny 5 izao no mbola tsaboina any amin'ny hopitaly. Ary io sisa? Ireo mbola tsy fantatra ny anaovan'ny fanjakana azy. Mety aterina any amin'ny masera angamba na mpitaiza zazakamboty. Eny misaotra an'Andriamanitra aloha fa hita soa tsara ihany ny mariny ary mitodika aminao manokana ary malala soa. Herim-po sy fitiavana lehibe tsy nananako no naseho anao, tsy nanavotanao amin'ny fielana zanantsika ihany fa reny ankizy rehetra reny mihitsy. Efa ela ny nanarahana sy dokotera Vonjy ary lieutenant Fulgence Samason reny olona reny. Ny anketina toa Vonjy moa tena nahitana marina. Arak'ilay nitantaraiko anao reny hoe very tadidy dia izy no nitsabo ahy. Very indray fetra. Izay no napetsika amin'ny fikarohana rehetra. Noho ny maty Vonjy dia nataoko izay hatafiditra tao ambalatokana tao. Tena salo ianao e. Nanao viveriny aiko no le menaky ny aiko randretsa. Izay koa angamba ny voasoratra satria raha tsy ny asa tao mety tsy mifankahita izay sy felana. Ary tsy afaka namonjy azy fitiavan-janaka daholo rezany rehetra izany. Marina ny ianao malala soa. Tsy hitako intsony izay ambara fa menatra nareo ary izy mianaka. Diso teo anatrehan'ny tany sy ny lanitra ary eto anatrehanareo. Aza sy naresaka intsony momba an'izany randretsa. Fa eto masony zanako ary manaiky fenao ny ivirina hody any an-tranontsika. Tsy fantatro. Neny andrasa aloha eritreritra manome toky anao fa ho tia sy hanajanareo mianaka manomboka izao. Malala soa. Neny manaiky moa hoe dia mbola ho tafasaraka indray fa isika so adinonao aloha fisiny fetra randretsa. Zanako iny ary efa kamboto ray tsy afaka misaraka amiko. Manaiky andray sy hanangana azo isan'ny zanako ary malala soa. Fa tsy izy ihany angery dady. Fa iza koa? Mialy sy Ernest. Tsy manakavana izy dareo ry dada. Sady tsy mahafoy aleo izy mba hiaraka hipetraka amintsika ato fa injara mba efa alain'ireo mopera ny Tsirabe hono. Sady Ernest manakilema dia mampalahelo be. Izany moa ry dada. Eny re. Ataoko daholo izay angatanareo mianaka noho ny fitiavako anareo. Sy ho fangorahako an'ireny ankizy ireny. Sady koa anomerako izay tsy mety vita koa mba ho amin'ny tsara sy amin'ny asa soa amin'izay. Dia tiaviny dada ohatra ny fetra koa izy da? Eno tiavina dia ampianarina daholo nareo efatra menada. Faly ianao? Misaotra dada. Nareo aloha biso kely. Ary malala songatsy mba hanoroka Ohatra manofa kiry felana eto an-davarangana eto amin'ity dia volana mahafinaritra ity. Aza manofa ity fa tena izy izao marina tafavoaka tao anatin'ilay fiainana afobe somatsara ihany sika. Dia tafakambana ho akonana iray tomporetam-po koa. Niova tao anatin'indray minitra ny fiainana. Mahay zavatra ki Andriamanitra. Satanareo aky tsara fanabe Ie, ny tsabony Ernest dia sitrana ihany ilay tongony. Avy eo koa mbola nampitiriny mianatra daholo izay. Niova ki daty iny fa tonga saina ary mialy Tena niverina zero tanteraka fa tena voatona tamin'ny maharary azy.
Ny zavadrehetra koa nge tsy tonga tsy amin'ny androny nenareo ny tena isorako be dia be koa. Sambatra kindry manana reny ohatran'iny ka. Fa reniko rery nga iny ki. Angamo tsy efa renitsika efatra mianadahy izao e. No. Marina ki izany fa nanahoana aloha ki ireo ankizy narary tany amin'ny hopitaly. Ny taona andeha nitsidika tany any izy mivady. Ie, efa eo andalam-pasitranana daholo ny zareo ki tsara kosa izany. Faly be aki dia ny fanjakana no miantoka ny fitsaboana rehetra koa. Tsika ankizy rehetra koa inge nahazonitra tsirairay avy. Izany ve? Mbola olazainy dada sy neny Andrisy Ernesta fa nanokafa ny kontony nareo mianadahy dia narotsany aminy ny volanareo fa azonareo alaina rehefa tianareo alaina. Ndray aki tena misaotra azy. Fa maizina be sahady ki tia ny andro sady ohatran'ny amamanala be izany andao ki atory Way, felana. Fa misy ina ry mialy? Tsireo eo afovoan'ny saritainy eo atsinanana eo hitandriva to olona mangirangirana fotsifotsy ny akanjony. Iza? To Marina. Tena izy io. Tokoa Marina ny avelony. Seraty izy dia mitsika dia tsireo hitandriva iny azafana be hitiny eo amin'ny lohany iny. Tena mazava fa avy aiza iny lasa niditra tao amin'ny hazavana ki Marina. Tsireo ane. Way, lasa tokoa tena kaiza to nanjafiny izy. Lasa izy ry felana. Izay vao mandrem-piadanana ny fanahany. Ngamba ny sisy nanao velomantsika izy. Izany ve? Orizy roa tanga mbola tsy matory foana e. Midira matory fahalina ny andro. Andeha atory mihitsy izay ry neny izao Record FM nanolotra anao teo Grâce Varavarana fahaenina. Nosoratana zanabary Anglalo Joséphine. Saoly Rakotona Nahary, Balsama, Nirina, Oloravaka ary Naomi no nanomiaina ny tantara. Nandray feo Dezy Nanatotosy miary fy. Varavarana fahaenina